ny fisiny momba ilay vehivavy vadiny Isaka, Rebeka no anarany. Dia nangataka tamin'Andriamanitra Isaka mba azo taranaka avy amin'ny Rebeka vadiny. Nainon'Andriamanitra ny fangatahany Isaka dia nitoejaza i Rebeka. Rehefa bevoka i Rebeka dia maheno fa misy zavatra miotakotaka ao anatin'ny kibony. Tsy nisy ny fitaovana fahana mitaratra na manao échographie tamin'ny fotoan'androny dia avy hatrany dia Jehovahandriamanitra ny cabinet médical nandehanany. Nanontany tamin'Andriamanitra izy hoe fa maninona no mbola velona kanefa anatin'ny kiboko ato misy zavatra mikorontana mihitsy. Toy izay Andriamanitra hoe misy kambana ao akibonao ao, firenena roa no ao akibonao ao, ary vahoaka roa toko no hisaraka avy ao akibonao ao. Firenena roa, inona tsara le ao akibony azafady? Io firenena roa io olona roa. Zany firenena zany goavana, nation. Dia rehefa hiteraka izy dia nisy zazakambana nivoaka avy tao anatin'ny kibony. Dia nomena anarana ny iray Esau, ny anankiray Jakoba. Fa samy inona ary zareo? Samy firenena. Fa tamin'ny olo zareo tsy mbola firenena fa inona fotsiny? Olona. Raha lasana bavy misy falebiazana miafina ao anatina ao. Olona ray ny fahitananao io fa misy grandeur na falebiazana ao aminao ao. Iza tonga eto manaiky an'izany fa misy falebiazana ao anatinao ao. Iza tonga eto ny mino an'izany sy manaiky an'izany fa misy falebiazana ao anatinao ao. Izy mitsolo-pona tonga eto atsangana ny tanany, ampidino ny tanany. Izy ny tonga eto miaiky sy mino fa nametran'Andriamanitra zavatra goavana sy lehibe izy, atsangano ny tanany, ampidino ary ny tananao. Tsy azo lavina fa misy olona fa tsy mieritreritra ny tena no aiza itsony. Misy olona mamoy fo mbola velona, mbola velona izy fa mamoy fo. Ary misy karazany ny fisehoan'ny famoizam-po. Ao ny fisotro toaka. Maro amin'ny olona hitanao misotro toaka be reny olona naninona izy reny na moy fo tamin'ny fiainany. Izy teo faty fa izy efa namoy fo, namototra andeha ho aiza tsono moa. Ao nefa namototra dia miaina tanteraka ao anaty fahantrano. Aleo fa eto izay andalo an'iny eran'ny Catherine zay rehefa nankatia Majanga dia misy trano cité, misy trano maromaro. Dia ozy ny anankiray niaraka taminay tao anaty tomobile fa trano nino ireo trano milahadahatra mitovitovy ireo. Dia nisy anankiray nanazava trano namboariny ho an'ny mpangataka ireo. Dia nafindra tao ny mpangataka. Dia ozy ilay rahalahy fa amin'izao fotoana izao niala tao daholo ary zareo dia nandeha niverina nangataka. Dia tsy misy mpangataka intsony ao na ny ray dia navelany zareo ny tranony zareo fa lasa zareo niverina nangataka. Zany natao olona namoy fo satria izy mipetraka ao manko natao hiasy, lasa tantsaha izy dia lasa mamely tena izy dia tsy mety amin'ilay hiasy dia aleno miverina any Antananarivo mangataka. Efa namoy fo zany izy amin'ny androm-piainany ray manontolo dia manatsotra ny tanany mangataka izy. Ny fangatahana koa zany dia anisan'ny famoizam-po. Fisotro toaka anisan'ny famoizam-po. Olona namototra tamin'ny fiainana. Samino raha lasana bavy malala. Maro aminareo mandray ahy eto amin'izao fotoana izao mbola miemponempona andeha lavitra ny fonao. Mbola miemponempona andeha lavitra ny fonao. Sady mino tsara an'izany
azoko antoka tsara zany zavatra resako zany. Misy olona tonga eto mbola miampinampina andeha lavitra izy, romodromotra andeha lavitra izy, anadary andeha lavitra izy. Mino fa eto zany olo zany androany. Lay Jakob firenena rony ao akibonao fa tsy avy hatrany de firenena izy, fa misy lalana. Ninenina lalana misy anao androany, na mety mafy na mety mangidy na mety ho sarotra, na mety mikotontona na mety fenitsilo, mety mampitomany, aza mamotsitra anao, aza mamoy fo anao, aza vela ilaza ho atsainao akory satana ka ekenao, kilaza aminao izy ateony fiainanao vita anao tsy tafavoaka anao, tsia lalana io. Ary lalan'ny olona lehibe tsy mba mora, lalan'ny olona goavana tsy mba mora, lalan'ny olona lasa lavitra tsy mba mora. Manatantara daholo ny olona lasa lavitra rehetra, manatantara daholo ny olona goavana rehetra. Aza mieritretra hoe ianao ny farahidiny indrindra ranabavy rahalahy, aza mieritretra hoe ny ianao ny mafy indrindrany amin'ny olana, aza mieritretra hoe ny angarana Andriamanitra manokana ianao fa nasiany trasy tena ratsy eo amin'ny fiainanao. Manontania ny olona lehibe azonao anontaniana, mamaky tantarany olona goavana azonao vakina, miaino documentaire na interview ny olona lehibe zay azonao hoenona na vakina, fa ahita ianao fa misy zavatra tena mafy sy sarotra kanefa noreseny. Ary ankehitriny ireo vakiny zao tontolo zao ny tantarana, ankehitriny ireo ataony olona fakana lesony hoentina miaina eo amin'ny fiainana. Noho izany tsy mananjo hemitra ianao, mananjo hitomany ianao fa sady mitomany mandroso ihany, mananjo miondrika ianao kanefa mitraka rehefa avy ao. Alleluia, alleluia, alleluia. Tsy mahazo resy ianao raha lasa nabavy malala. Tombokelany tratranao za tsy mahazo resy, za tsy mahazo resy. Tombokelany lamosiny namanao ianao tsy mahazo resy, ianao tsy mahazo resy. Mika alleluia, lava de lava raha lasa nabavy. Ry tanora mbola ohatran'ny ray aman-dreny, omany ny hoavinao, fa ny hoavinao tsy ao amin'ny selfie, ny hoavinao tsy ao amin'ny story, ny hoavinao tsy ao amin'ny j'aime amin'ny publication, ny hoavinao tsy ao amin'ny commentaire ny olona. Omano ny hoavinao, fa tanora ratsy fiara antitra vao ratsy loka. Azavarina amin'ny amanjanao rakizavavy, azavarina amin'ny tarenao rakizavavy, tarenao tsy voatery alasa lavitra anao, fa misy olona tsara tare fa tsisy apoka. Ary ny olona mitsiritra anao androany ndray androany mety tsisy amararanao reo satria ianao sahirana, ianao mahantra, ianao mijaly. Misy olona ny atsarany napotika ny fiainany. Ahoana azafady, ahoana tsara azafady, satria nitseretony zao lehilahy rehetrarehetra zao izy, be vokany zao rehetrarehetra zao izy, de nitarika anaka telo. Mba tsy lazako hoe nanananaka nitarika anaka telo. Azafady tsy miresaka olona tonga eto androany fa miresaka ka. Mety misy aminareo tratran'izany fa tsy mamely anao fa ka no resako, satria ohatrany karana kely ianao tamin'ny fotoanandro. Tsisy tsy miresaka momba anao anaty quartier, na feno rano ao anatin'ny bidon ny olona, fa rehefa mandeha mantsaka rano ianao dia ohatrany tsy misy rano ao, aleny makarano na feno rano ao satria any amin'ny pompe jeton misy ianao. Manaraka zay lalana alehanao ny olona satria mahita ny atsarany tarehanao, mahita ny amanjanao. Telo mietrehitra hoe tena super. Ianao ny misy ao anaty quartier fa misy andeha ho aiza, afaka mitory viazo raha lasa nabavy malala. Ianao mietrehitra hoe ianao ny mafy indrindra ao, ianao ny enjana indrindra ao, fa misy olo fotoana ny atsarany tarehany olona, ny amanjany olona no napotika ny fiainany.
mandalo ny tomobile 4x4 mijery anao, mandalo ny vadiny olona mijery anao, mandalo ny tsy manambady mijery anao, mandalo ny renim-pianakaviana iriny mba ho vadin-janany ianao. Dia zay ny tsy asanao saina amin'ny fianaranao, zay no mahatonga anao isaky ny mihetsika dia publication momba ny molotra ao fotsiny, molotra fotsiny, atao gros plan, molotra fotsiny. Raha pitso ndray ilana tare fotsiny, raha afaka pitso volo vita, afaka efatrandro profil manontolo izy rehetrarehetra, amin'ny herinandro ambony afara. Zany ny andaninao ny androm-piainanao, zany ny andaninao ny androm-piainanao. Dia miantso olona napotika anao ianao, teraka 2 3 4 5 ianao fa tsisy makavady ianao reo, sahirana ianao, mantry ianao rehefa avy eo ny olona lasa lavitra daholo ianao taraiky eo. Fa raha mbola ohatranina ray aman-dreny ianao dia manangana ho avy ianao, hoy hoe manangana ho avy ianao. Misy tanora ve tonga eto androany? Ianao raha lahy tanora ianao, tsaiko na misy aho, mety boy ianao zao satria mbola tanora tsara, lehilahy beau gosse, mazaka tsara ianao zao, mazaka vehivavy ianao zao, mazaka tovavy ianao zao. Meny fa amin'izao manko tsy tovavy ihany koa zaka fa mazaka madama koa ny tanora lahy beau gosse. Afaka mitory tsara ve za andro andra lasana bavy? Mety varinany amin'izany ianao fa aoriana kely any raha tsy mikarama ianao, tsy misy vola ianao, tsy misy toerana tsara nananao, iza no anaiky ianao satria ny beauté anao ny koa mbola iovy iny. Mandray anavy ianao, teneno ny namana, atsangano no avinao. Raha misy tanora eto atsangano no avinao ry tanora, raha misy tanora kaikaikinao any dia lazao izy atsangano no avinao, atsangano no avinao e. Azavariana fotsiny ianao amin'ny mofo menanao ao an-trano, azavariana fotsiny ianao amin'ny lazanao mandalo eny amin'ny arabe iny. Amin'ny fahatandrana ika misy zavatra komika marobe, famindra fotsiny efa mahatonga ny tara sasany taraiky. Tiako ny famindrany an'ilay bandy iny, izy somary misaoty kely ohatr'izao e. Fa famindranao ny nga hitondranao lavitra iny, raha tsisy zavatra hafa hitravaianao ny ambadika any, famindranao tsy azonao karama, fa azonao vehivavy mety 2 sy 3, apiady vehivavy mihitsy ny famindranao fa tsy azonao karama io. Mandriana tsara ve anao lasana bavy? Mety fitsikinao ry tanora vavikely, mety mahataraiky tiako ny fitsikiny iny, tena hainao mihitsy ary ianaranao eo amin'ny fitaratra. Misy olona alohan'ny tena fa mihodina intelo aloha ny tareny. Tanany efa manao an'izao efa inefatra zay vao miteny izy. Dia mandeha publication hoe charmante. Raha lasana bavy, azahoanao karama ve zany? Alasa lavitra anao ve zany? Misy zavatra zany tsy tokony tena hoe apetraka ao, betsaka ao anatin'ny fonao ao, fa zavatra mandalindalika eo amin'ny fikely eo amin'ny fahatandrano, zavatra tsy tonanao lavitra kanefa dia mameno ny fonao 100 isan-jato mihitsy, dia mahatonga anao miavina, dia mahatonga anao mieritreritra hoe ianao no tena excellent, excellente. Miova io vatanao io ary miova ny fiainana. Raha aman-dreninao antotra sady ho faty, ho aiza ianao? Fatandrahanao mandalo, ary zay no mahatonga misy olona sasany ny sary ny tany amin'izy tanora tany reny ny tadiaviny, satria efa tsy ohatra nintsony izy zao. Dia ianao io ianao zao, ary aoko faly amin'ny ianao io ianao zao. Raha mitravy ianao tamin'ny ianao tanora tany, rehefa lehibe ianao tsy menatra ny fiainanao zany. Ary zay ny amin'ny Jakoba, Rebeka namelona azy tao sy nanangana azy tao, ary tsy hita tao anatin'ny baiboly mihitsy hoe namaly io reniny io izy, fa tena coach, tena nety Rebeka. Dia tonga amin'izay ny fotoana tsy maintsy hivoany ao anatina tokantrano, hikarama sy hanambady. Averena hikarama sy hanambady, tsotra ny antony, izy eo ambany fifehezany Rebeka io Jakoba, fa ao anatiny eo miafina Israely. Zavatra roa ny ataony dia hivoaka Israely, hikarama izy dia hanambady, atoky tsara eo anaty an'Andriamanitra izy dia hivoaka ny fahalebiazany.
Alleluia, alleluia. Eto zany a fiondanana an' Jesosy nivalina la Israely miafina any anatinao. Fiondanana an' Jesosy nivalina la Israely ao anatin'ny Jakoba. Amen, 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 amen. Lazao ihany namanao ranabavy, rahavavy. Miondana inona ianao amin'ny fomba fitafinao io. Zany tsy midika hoe marebareba ohatra namasera. Fa hita hoe olona ao amin'i Jesosy ianao. Tsy doctrine ny fanainy voninahitra ny resako aminao, fa fahamahotinana ao amin'i Jesosy. Efa niovange ianao zao e. Tsy ianao taloha iny intsony ianao, nidona tamin'ny potonge ianao taloha iny e. Tamin'ilay fiondanana ho an'ilay seksi anao iny. Ranabavy ao amin'ny tompo ianao zao, fa tsy mpamanidina eraky ny tanàna. Taloha ianao sy mpamiodina fa zao ianao anabavy mijoro. Zay tsy mitehaka iza. Sy mpamiodina ny sasany taloha fa anabavy manina izy am'izao, anabavy mijoro ao amin'i Jesosy. Zay ny teboka voalohany ny angan'i Jakoba teo, ny ondana amin'i Jesosy. Maninona hoe azafady, ny artikla ao an-tranonao na ny fitaovana ao an-tranonao, zava-misy ao an-tranonao dia manambara fa olona an'i Jesosy ianao. Fitaovatovan'ny toka, fitaovatova-tsigara, fitaovatovan'izao tontolo zao reny, tsy ao an-tranonao tsony reny, tsy any aminao, tsy ao an-dakoronao tsony reny. Rena misy zava-maniry na ny potsampy tao, aleo tsy tapahana ka fa tsy foiko, za tsy manompo ny sampy io tsony ka fa ity zava-maniry ity tsy foiko, ka pao daholo reny. Amen ve zany. Zay ny teboka voalohany. Rehefa niondana an' Jesosy izy dia nanomboka nanonofy izy. Nanomboka nisy tohatra niorina tamin'ny tany a, 1:20, paka tamin'ny lanitra ny lohany, reo nisy anjelin'Andriamanitra niakasinidina teo amboniny. Ary indro Jehovah niseho teo amboniny ka nanao hoe, zany Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka, ny tany izay andrianao dia omeko anao sy ny taranakao. Ary ny taranakao no ho be tahaka ny vovoka amin'ny tany dia hieleny andrefana sy any atsinanana, ary ny avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao ny taranakao mitahina ny firenena rehetra ambony ny tany. Ary indro izao momba anao ka hiaro anao amin'ny lalan-kalehanao rehetra, ary ampody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy andao anao aho mandra-panaoko izay voalazako taminao. Omba anao za, hiaro anao za hozy Jehovah, ary tsy andao anao a ambara-panaoko an'izay nolazaiko taminao, ho tanterahako aminao zay nolazaiko taminao. Zany ny avantage ny olona miondana amin'i Jesosy, tanterahiny aminao zay nolazainy taminao.